dia faly manolotra ny arahaba atsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada ny tenako. Ny resantsika an'io zany dia ilay fomba fitsaboana ataotsika hoe Ho'oponopono zany ny anarany amin'ny méthode hawaïenne zany io fomba fitsaboana io. Zany hoe raha amintsika malagasy moa zany dia ataotsika hoe fitsaboana amin'ny alalan'ny fitiavana na ny fanandrifindrify kokoa ngamba zany dia ny hoe amin'ny alalan'ny fihavanana ka amin'ny akatoky ny fanomanana ny fetin'ny asaramanitra ny nazahoantsika ny fahaleovantena zany dia mahafaly ahy eto amin'ny Jeanne Forest Santé zany ny manolotra ity karazana fandaharana ity. Méthode hawaïenne ny Ho'oponopono sainga misy zany ifandraisany amin'ny fombatsika malagasy zany zay tokony ho tazomina foana zany dia ny fihavanana ary nanaovana recherche fikarohana dokotera maromaro zany no nikarika momba an'io fomba fitsaboana hawaïenne io ary nahitana vokatra maro dia maro zany teo amin'ny sehatry ny ataotsika hoe ngamba hoe psychologie na ny psychiatrie. Nahitana tombontsoa zany teo amin'ny ataotsika hoe fandaminana ireo korotana izay misy eo amin'ny fiarahamonina ka ny tiako ampitaina zany amin'ity fomba fitsaboana Ho'oponopono ity dia misy zany zavatra azontsika malagasy ampiasaina ao anatin'io ataotsika hoe fomba fitsaboana hawaïenne io fa manakareny isika zany raha amin'ny resaka ny ataotsika hoe zany hoe fomba fitaizana toe-tsaina saingy ny mampalahelo dia efa manomboka very izany ataotsika hoe kolotsaina izany ka ny antony amerenako azy eto dia ny ampieritreritra tsika mianakavy fa manan-javatra betsakitsika izay afaka hiaditsika amin'ny fahatrana, afaka hiadivatsika amin'ny fiainana andavanandro. Ny Ho'oponopono zany dia karazana fitsaboana izay mahakasika indrindrandrindra zany ny areti-panahy sy ny areti-tsaina ary ao anatin'izany koa zany ny fikojakojana ny vatana satria ireo telo ireo no maha olombelona ny olombelona dia ny saina, ny vatana ary ny fanahy. Ka indraindray zany dia adinitsika ny eo amin'ny resaka ara-panahy sy ny ara-tsaina zany indrindrandrindra moa zany ho anay hoe mpitsabo dia somary manadino zany an'io resaka fitsaboana ara-toe-tsaina sy ara-panahy io fa tsy vitan'ny comprimé sy ny pilule daholy ny fitsaboana ny maha olombelona fa tokony hiditra lalindalina kokoa zany amin'io ataotsika hoe lafiny ara-tsaina sy ara-panahy io zany. Isika olombelona zany dia manana daholo ny ataotsika hoe lasa ratsy na ny ataotsika hoe ny zavatra izay mampanahitaina, ny zavatra izay miteraka ataotsika hoe fikorotana-tsaina, tsy filaminan'ny fanahy, misy daholy zany zavatra rehetrarehetra zany amin'ny olombelona. Kanefa raha ohatra zany tsy haitsika zany ny ataotsika hoe ny mitantana ireo toe-javatra ireo zay ataotsika ngamba amin'ny teny frantsay hoe énergie négative zany. Ao koa nefany ny ataotsika koa hoe ny énergie positive izay ao anatin'ny fitiavana, ao anatin'ny fanampiana ny manodidina, ao anatin'ny fananana saina falifaly laladava, saina mahay mikarokaroka
ary saina te hiroso hatrany any amin'ny ataontsika zany hoe fivoarana na ny fifaliana sy ny fahasalamana. Ary ireo rehetrarehetra ireo zany no tokony zany hokatsahantsika olombelona mba ahatonga ny atao hoe fahasambarana. Kanefa tsy izay nefa no zavatra mitranga zany amin'ny fiainana andavanandro fa ndraindray zany mibahana de mibahana zany ireo ataontsika ngamba hoe angovo izay tsy mitera-bokatsoa, izay ngamba no azoko adikana azy amin'ny teny gasy na ny énergie négative zany. Ndraindray zany ireo zany no mibahana zany amintsika olombelona dia miteraka ny atao hoe fitiavatena, miteraka ny atao hoe fanamboni-tena be loatra, miteraka ny atao hoe fialonana, miteraka ny atao hoe korotana eo amin'ny fiarahamonina. Kanefa zany rehetrarehetra izany dia tsara ho fantatra fa raha ohatra ianao mandefa an'ireo ataontsika hoe énergie négative ireo na ny angovo izay tsy mitera-bokatsoa zany raha ohatra ianao mandefa an'ireo zany eo amin'ny olona manodidina anao dia mazava ho azy fa isy koa zany ireo ataontsika hoe énergie négative zany izay miverina aminao ihany. Ka izay no mila jerevana akaiky dia akaiky zany satria raha araky ny fomba fitsaboana Ho'oponopono izay fomba fitsaboana ao iaina zany dia araky ny teniny dia raha ohatra zany ianao mandefa ataontsika hoe énergie négative na énergie positive dia miverina aminao ihany izay zavatra nafafinao. Ka eo zany no tiako mariana indrindra zany dia ny ataontsika hoe fandraisana draikitra zany. Izany hoe ianao tompon-tena zany dia tokony mahatsapa fa tompona draikitra zany amin'ny zavatra rehetra izay mitranga amin'ny manodidina anao. Misy ve ny korotana amin'ny manodidina anao milampina ve ny manodidina anao dia tokony zany mandiny tena zany isika tompon-tena satria raha ohatra zany ka tsy misy izay ataontsika hoe fandinihan-tena zay dia mazava ho azy fa hitohy foana ny korotana ary ilay ataontsika zany hoe angovo tsy mitera-bokatsoa na ny énergie négative zany dia tsy voafehy ka vao maika mirongatra zany ireo énergie ireo dia izay lay miteraka ny korotana amin'ny manodidina ny fiarahamonina ary miatefa any amin'ny tsirairay ary mazava ho azy fa hiteraka ny atao hoe tsy fahasalamana na ara-tsaina na ara-batana na ara-panahy satria ahoana moa no ahafahanao miaina ao anatin'ny atao hoe tebiteby, ao anatin'ny atao hoe tahotra, ao anatin'ny atao hoe tsy fahasahiana miteny na milaza hevitra, ao anatin'ny atao hoe fialonana, ao anatin'ny atao hoe tsy fifankatiavana na ny fifankahalana amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ny olombelona iray zany hanana ny ataontsika hoe fahasalamana na ny ataontsika zany hoe ny bien-être ao anatin'izay atmosfera rehetrarehetra izay. Kanefa dia mampalahelo dia mampalahelo tokoa fa izany no iainantsika olombelona zany matetika amin'izao fotoana zao eo anivon'ny fiarahamonina na ny ampiasana na any amin'ny fiarahamonina tsirairay avy na eo anivon'ny finamana dia mitranga izany toe-javatra izany satria ny tsy fahaisana ny ataontsika ngambany hoe ny mamey mifehy an'izany ataontsika hoe
energie negativa sy energie positiva izany. Ka hoan'dry zareo hawaïenne zany dia ny azy dia mazava fa tena fomban-drazana mihitsy zany ny azy ny atao hoe Ho'oponopono, ary dia hitatsika hatramin'izao fa dia tanàna mahasarika olona maro ny an'izany atao hoe Hawaï zany, ary tanàna mahasarika mpizahatany na ny mpanefoeran'izao tontolo zao dia maniry ny ho tonga amin'izany ataontsika hoe tanàna atao hoe Hawaï zany, ary zareo dia miaina ao anatin'ny zavaboary ary miaina miaraka amin'ny sakafo ara-pahasalamana dia ny voankazo sy ny legioma zany, ary ny trondro rena any anaty ranomasina zany. Zay no mahatonga anazy ho hanana ny fahasalamana sy ny ataontsika nga hoe ny fahafinaretana eo amin'ny fiainana, na amin'ny teny frantsay hoe bien-être zany. Ka ny tiako ampitaina indrindra zany amintsika malagasy dia ananatsika daholo zany zavatra rehetrarehetra izany hoentintsika miady amin'ny fiainana andavanandro, satria miainga eo anatin'ny ataontsika hoe toe-tsaina zany sy ny fokojakojana ny lafiny ara-panahy zany no ahafahana miroso bebe kokoa zany amin'ny ataontsika hoe fivoarana, satria raha tsy ny tsirairay mihitsy no mitaiza vatana, mitaiza fanahy ary mitaiza saina dia hiaina ao anatin'ny ataontsika hoe korotana foana ny fifandraisana amin'ny maha olombelona. Ka mila jerevana akaiky dia akaiky zany ny momba izay fomba fiainan'ny zareo hawaïen zay zany dia ny fitondrany ny ataontsika hoe fampiarahana zany ny natiora, fampiarahana ny zavaboary amin'ny fiainan'ny olombelona zany, ary araky ny fomba fisainan'ny zareo zany dia tokony manaraka ny onjan'ny zavaboary zany ny olombelona. Ny fomba fanaony zany amin'ny hoe resaka fitsaboana amin'ny alalan'ny Ho'oponopono araky ny voalazako teo zany dia ny zavatra tsy maintsy averimberiny eo amin'ny fiainana zany dia ny fanajana ny maha olombelona, ary indrindrandrindra zany fikoloana an'izay maha olombelona izay ao amin'ny tenanao aloha. Tsy afaka ianao anova ny olona manodidina anao, na dia misy ara zany ny ataontsika hoe energie negativa zany avy aty ivelany, avy amin'ny olona manodidina anao, avy amin'ny zava-misy, na ny ataontsika zany hoe ny catastrophe naturelle, na ny voina izay mitranga zany. Tsy ianao akory no nahatonga an'ireo zavatra mamoa fady rehetra ireo, fa avy aty ivelany. Kanefa tsy afehy mihitsy ianao ny fihetsepon'ny rakoto na ny fihetsepon'drabe manodidina anao, fa ianao tompon-tena zany no tokony miova. Ianao ny tokony mamboatra ny toe-tsaina, mamboatra ny toe-panahy ao aminao, zay fitaizana amin'ny alalan'ny fitiavana, taizainao zany amin'ny alalan'ny fitiavana ny tenanao. Ary indrindrandrindra zany iza moa no tianao voalohany indrindra, tsy maintsy ny tenanao aloha
no ho tianao voalohany indrindra, vo zay vo afaka ianao apita an'izany fitiavana izany amin'ny manodidina anao. Ka izay indrindra zany no tena foto-kevitra ijoroan'ny Ho'oponopono zany dia ny hoe tiavo aloha ny tenanao, koloy aloha ny tenanao, koloy ny maha-olombelona ao aminao amin'ny alalan'ny fitiavana, dia izay zavatra rehetrarehetra izay no mahatonga anao amoaka ny zavatra tsara ao aminao, ny zavatra ataontsika hoe pozitiva zany ao aminao, ny energie pozitive ao aminao. Ka izay rehetrarehetra izay no miteraka filaminana amin'ny manodidina anao rehetra, satria araky ny voalazako teo dia tsy ianao mihitsy no afehy ny zavatra manodidina anao, na ny olombelona na ny ataontsika hoe kapany hoe ny environnement, ny tontolo iainana zany. Tsy ianao no afaka ametra izay ataontsika nga hoe energie negativa izay ho aminao, fa ianao tompotena zany no afaka hanana ny ataontsika zany hoe ny fahafehezana an'ireo zavatra rehetrarehetra mitranga manodidina anao ireo. Izay ny atao hoe pouvoir zany, pouvoir ao aminao zay tsy maintsy tokony ho koloinao zany, ny ataontsika hoe pouvoir de l'amour, zany hoe ny ataontsika hoe ny herin'ny fitiavana zany ao aminao, ao amin'ny olombelona anankiray zany dia fitaovana afaka entina hiady zany amin'ny zavatra rehetra izay atao amin'ny fiainana andavanandro, ahafahana miroso bebe kokoa zany amin'ny atao hoe filaminantsaina, amin'ny atao hoe filaminan'ny toe-panahy, amin'ny alalan'ny hoe fahasalamana ara-batana sy ara-toetsaina. Satria raha tsy manana an'izay rehetrarehetra izay dia somary mampametra-panontaniana ihany ny hoe ahoana ny ahafahan'ny olombelona iray iroso amin'ny ataontsika hoe fivoarana sy amin'ny atao hoe ny ara-dalàna, raha ohatra ka tsy voakolo ao amintsika izay fomba fijery sy fomba ataontsika hoe ananana ny ataontsika zany hoe fahafehezana an'izay zavatra rehetrarehetra izay. Satria matetika zany somary atao ambanimbany zavatra zany io fomba fikoloana ny maha-olombelona, ny fomba fikoloana ny toe-tsaina, fa ohatrany hoe ny mampiazakazaka ny rehetra dia ny ataontsika hoe ny fisehoana ty ivelany dia ny ara-materialy sy ny ataontsika hoe ny pouvoir na ny ataontsika hoe ny zavatra mamiratra ty ivelany zany. Izay no tena mamaika ny akabeazan'ny olona rehetra zany. Ka ao anatin'izany daholo na ny ataontsika nga hoe ireo izay tatana ara-politika tsy milaza hoe ny rehetrarehetra, fa dia mampametra-panontaniana ihany ny hoe aiza marina, inona no tena tanjona zany rehefa anao zavatra anankiray, moa ve inona zany ny voalohany tanjona voalohany izay eritreretina. Matetika dia ireo zavatra mamiratra ty ivelany dia ny vola, dia ny pouvoir. Kanefa raha ohatra ka manana ny ataontsika hoe zany fitaizan-tsaina sy ny fitaizana ara-batana ny olona anankiray izay mirona aloha amin'ny fitiavana, manaraka ho azy ny vola, manaraka ho azy ny arena. Fa raha ohatra ka io no tonga dia atao
lalana mitondra anao zany a dia mazava ho azy fa raha ohatra ianao ka tsy latsapaka ao aminao zany ny tena ataontsika hoe fitondrana ny tenanao, ny fitondrana ny toetsainao, ny fitondranao a ny toe-panahinao zany a amin'ireo zavatra rehetrarehetra ireo ao anatin'ny fitiavana dia mazava ho azy a fa hivily lalakafa, hivily lalakafa ny fiainanao ka ny zavatra izay zava-dehibe zany a tsy maintsy tokony hokoloina zany a ao amin'ny isika olombelona dia ny fitiavana aloha voalohany indrindra ary ny mamitra-pihavanana zany hoe mamitra-pihavanana zany a amin'ny tenatsika isika zany hoe isika mihitsy zany a no mila mijery hoe inona ny adisoana vitanao a raha fa misy ny korotana satria raha ohatra ianao ka tsy mahay mijery an'izay hoe fijerevana akaiky ny tenanao hoe inona ny andraikitrao tao anatin'ilay korotana zay nisy raha ohatra ianao zany a tsy mahay mijery an'izay akaiky a dia mazava ho azy fa hidoy foana ny korotana ary ny tena zava-dehibe zany a dia ny hoe mirona any amin'ny ataontsika hoe fahatsarana zany anakaikikaiky kokoa zany ny fahatsarana misy amin'Andriamanitra tsy misy ny 100% Andriamanitra ihany no manana ny atao hoe 100% kanefa kosa raha ohatra kosa misy ny ezaka avy amintsika olombelona mba anakaikikaiky zany a anio ataontsika fahatsarana 100% ananan'Andriamanitra io zany a dia ataoko angamba fa milamina ny tany ary betsaka ny zavatra izay a ny olana izay a vova ao anatin'ny fiarahamonina ka ny zareo ao ihany zany a dia ny azy a ny fifamelan-keloka zava-dehibe koa zay zavatra zay ary ny famelan-keloka voalohany indrindra zay ataonao a dia ny famelan-keloka amin'ny tenanao satria raha tsy ianao mihitsy koa no manala no mamela heloka ny tenanao amin'ny fomba ahoana mo no amelanao ny olona hafa ny tena tiako atongavana zany a ny atao hoe oponopono zany a dia ny ataontsika zany hoe fandinian-tena ary ny firosoana amin'izay ataontsika hoe toe-panahy ambonimbony ahafahanao miroso kokoa zany ary amin'ny fomba fijery tsy miangatra no ahafahanao a mandio ny tenanao satria raha ohatra ka mandangy ianao a amin'ny tenanao dia tsy misy a ny vokatra ho azo amin'izay fa raha ohatra ka mbola ny fiatsaram-belatsihy no ataonao mibana ao anatin'ny tenanao raha ohatra ka mbola ny fahambonian-tena fanambonian-tena ny fieritreretana ny tena ho ambony noho ny hafa raha izany rehetrarehetra izany no mbola mibana ao aminao dia ataoko angamba fa tsy misy ny zavatra hiroso amin'ny tsaratsara kokoa ary amin'ny fitenenan-drazantsika hoe ny hery tsy mahaleo ny fitiavana fa ny fitiavana no ambony indrindra ka raha ohatra ka izay a no fomba fisainana entinao zany a amin'ny fiainana dia ho lasa lavitra ianao ny fomba fampiasan'ny zareo zany a ny fomba fampiasan'ny hawaïen zany a ny oponopono amin'ny resaka fampihavanana raha ohatra zany a ka misy olona anankiroa zany a
tsy mifankahazo eo amin'ny fiarahamonina na any ampiasana na amin'ny na ny mpivady dia ny azy zany dia misy zany ny ataontsika hoe famorina ny olona ao amin'ny fianakaviana na amin'ny fiarahamonina zany, ary dia mandeha eo amin'ny latabatra boribory zany ny olona anankiroa izay manan'olana, dia misy olona anankiray zany mpanelanelana, ka io mpanelanelana io dia tsy momba ny atsy, tsy momba ny roa, ary ny manodidina zany ny mpianakavy rehetra zany dia manodidina an'ireo olona telo ireo zay eo ampovoany zany. Dia asaina miteny ny olona anankiray zay zavatra tsy tiany zany tamin'ny ilay olona miady aminy izay nahatonga ny disadisa, dia asaina miteny koa ny etsekilany zany zay zavatra tsy tiany nataony ilay olona hananany disadisa zany. Dia ilay olona eo afovoany zany izay tsy momba ny atsy na ny roa zany miezaka zany ny hanakatra ny zavatra lazainy andaniny sy ny ankilany, ary miezaka ny tsy hitanila fa manao tsara mihitsy zany ny ataontsika hoe mizana ahatonga an'ireo olona anankiroa reo zany hanana ny ataontsika zany hoe ny famitrana-pihavanana. Rehefa vita zany io famitrana-pihavanana io efa nadio ny fo, nazava daholo zany ny zavatra rehetrarehetra, dia mifarana amin'ny ataontsika hoe sakafo ara-pahasalamana. Zareo any ao aimo zany dia malaza zany izy amin'ny fanaovana an'io sakafo ara-pahasalamana io, ary dia miafara amin'ny fandihizana, fomba fandihizana ao ahenina zany ny seremonia rehetra izay natao teo, dia samy madio daholo zany ny fo miala tao anatin'io ataontsika hoe fomba fitsaboana io, zay mbola tsy misy ny maharatsy azy zany hatramin'izao, ary dokotera mpikaroka maro dia maro no nanao an'io fizahana an'io fomba io zay hitandry zareo zany hatramin'izao, fa tsy misy izay maharatsy azy, ary dia misy any amin'ny hôpitaly psikiatrika misy manao an'io fomba fitsaboana io mihitsy zany raha aty amin'ny tany Mandroso misy ny dokotera Luc Baudin sy ny dokotera Dietar Stezel zany izay nanadiady momba an'io fomba fitsaboana ara-pitiavana sy ara-pihavanana, dia ny Ho'oponopono zany. Dia toy izay indray zany tompoky lahy sy tompoky vavy no azo natolotra atsika androany, ka entina ampieritreritra atsika izany rehetrarehetra izany, satria amin'izao fotoana zao dia efa miahita fa efa mialatsa-danja zany io arena sarobidy dia sarobidy amintsika malagasy io dia ny fihavanana izany, kanefa dia tafiditra tsara mihitsy ao anatin'ny atao hoe fitsaboana ny maha-olombelona, fitandrovana ny fahasalamana sy ny aretina ny fihavanana. Ka tandremo tsara fa sao dia very ny volamena, tena volamena ananatsika, fa andeha hiazakazakitsika any amin'ny ataontsika hoe oso-bolamena. Misaotra tompoko, mirary soa anareo, ary manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé amin'ny manaraka indray.